Anisan'ny sosikevitra entin'ny ACS ao anatin'ny fifanarahana tokony hapetraka ny hitazonana ny filoham-pirenena amin'ny toerany ary ny hametrahana Praiministra feno fahefana, io ihany koa ny fanovana ny lalam-pifidianana. Mbola eo amin'izay tontolo politika izay hatrany ho an'ny antoko ziva dia ny fanovana ny lalam-panorenana no heveriny ity antoko politika ity fa vahaolana eo hatrany toetrara eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanovana ny lalam-panorenana no heverin'ny antoko ziva fa vahaolana manoloana ny toedrara eto amin'ny firenena, toedrara izay anjakan'ny tsy fahafaliana sy ny fahadisom-panantenana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahasimbany foto-drafitrasa samihafa ary ny tsy fahombiazam-pitantanana. Alohalika ny ranombary zany amin'izao fotoana izao raha eto amin'ny firenena. Tsy fantatro ny fahitan'ny sasany azy fa tena faratapony amin'ny tsy fifankahazahoana ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra, ny mpanao politika sy ny mpitondra amin'ny faratapony mihitsy raha ny tsy fifankahazoan-kevitra izany no mahatonga ireo fivorovoriana sy fananganana vondron'olona hoentina aneriny fitondrana mba hiresaka. Hitantsika izany amin'izao fotoana izao tsy ho dononina ny anarany fa betsaka. Izany ny mpanao politika fa na ny vahoaka koa aza any ambanivohitra any dia ohatra ny very fanantenana valala voatango ary tsy hita mihitsy ny tena hoe izao no fanantenana amin'izao firenena izao. Fatao anatin'ny 5 taona 9 taona izay ny malagasy dia very fanahy mbola velona mihitsy. Iza moa no tsy velim-panantenana tamin'ny nahavitany fifidianana teo raha ny fety voalohan'ny repoblika isika dia nisy ny fandeferana tamin'ny andaniny mba tsy hisian'ny korotana fa mba ahavitany malagasy famindram-pahefana amin'ny fomba madio. Ary amin'izao fotoana izao ny firaisambe afrikanina dia mideratsika fa nahavita fifidianana tena demokratika ny amin'ny filoham-pirenena isika. Nandray anjara tamin'izany demokrasia izany ny vahoaka satria nanana fanantenana be loatra mba hiditra amin'ny atao hoe fahamarina toeran'ny fitondrana. Mpanonga mpanjakana no nametraka ny lalam-panorenana ary tsy nahazo fankatoavan'ny maronisy no iasan'ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'izao fotoana izao. Ilaina hoy ny ziva ny mametraka lalam-panorenana eken'ny maronisy ary heveriny ity antoko ity fa fanjakana ilaina ny fampitomboana ny fahefan'ny filoham-pirenena. Zavatra fanarinay dia mba présidentielle foa, tsy hiakina amin'ny tenin'ny raha-pirenena be loatra ny fitondrana fa mba ny filohan'ny repoblika ny manatanteraka ny programmany. Tamin'izany fotoana izany dia tsy tokony vice premier ministre fa vice président no tokony hisy raha présidentielle fort izy. Ka amin'izay fotoana izay dia ny filohan'ny repoblika ny tompona andraikitra ny programma izay apetrany fa tsy ny premier ministre intsony. Koa izany no anaovanay antso avy mba hisian'ny filaminana eto amin'ny firenena. Dia aoka hifanekena ny rafitra izay hitondrana ny vahoaka. Ny vahoaka hanaiky ary ny mpitondra anatanteraka. Ka izany no anaovanay izao antso avy izao. Entina hanatsara ny fifidianana amin'ny taona 2024 fepetra takin'ny ziva ny tokony tsy hahafahan'ny mpikambana ao anatin'ny CENI miditra ao anatin'ny gouvernement ao anatin'ny 5 taona ao aorian'ny fifidianana.